tompoko sy Andriamanitro. Ny tomboisa ny olona izay nino ny tompo. Efa maty aho nefa indro velona mandrakizay. Noho ny afaka havalona dia tonga i Jesoa. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa anay izany. Dia kafaliana mandrakariva ary no hitsidihana ny tokantranontsika mianakavy amin'ny Alahady 4 Aprily 2024, Alahady faharoa fankalazana ny Paka taona dia, fa Alahady ny famindram-pon'Andriamanitra ihany koa, araka ny nametrahan'ny Papa Joan Paul faharoa an'ity Alahady faharoa ity. Ny lohahevitra ary dia ny hoe tompoko sy Andriamanitra, ka ny vaky teny masina arosin'ny fiangonana no mitondra antsika ao anatin'izay fandalinana ny finoana mahakasika ny fihekam-pinoana nataon'ny Toma io. Vaky teny voalohany eo amin'ny asan'ny apôstôly 5:12-20 nilaza hoe tomboisa ny olona nin'ny tompo. Taorian'ny fanambarana-pahabe maso nataon'ny Piera sy ny apôstôly namany fa nitsangako velona tokoa Jesoa, ary izy ireo ny vavolombelona dia maro ny fahagagana vitan'izy ireo, fa nisongadiny indrindra tamin'izany fahasitranan'ireo marary rehetra nentina teo aminy, hanika na tsy nisy teny nambaran'izy ireo aza, noho ny fambomban'Andriamanitra ny asany dia nahasitrana marary maro ny apôstôly. Ny vaky teny faharoa ao amin'ny Apokalipsa 1:7-7 milaza hoe fa maty nefa indro velona mandrakizay. Tsy nijanona fotsiny tamin'ny fanambaran'ireo vavolombelona nanatro maso sy niaraka tamin'i Jesoa. Andro vitsivitsy taoriana nitsangana no velona ny fanehoana fa velona marina tokoa izy, fa izy tenany mihitsy amin'ny alalan'ny fisehoany tamin'ny masin-dajoany tao amin'ny nosy Patmosy amin'ity bokin'ny Apokalipsa ity, manambara mazava fa velona izy, ary velona mandrakizay. Izy no hany manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny afobe, satria efa nandresy ny herin'ilay ratsy. Dia ijoany ao amin'ny 20, 7-30 milaza hoe noho ny afaka valona dia tonga i Jesoa. Ka ho indrindra masin-dajoany mitondra izany vaovao mahafaly izany, tompoko sy Andriamanitra. Teny finoana lalipaka, pololotra avy ao am-pony Toma. Io no entin'ny fiangonana mamelombelona ny finoantsika amin'ity Alahady faharoa fankalazana ny Paka ity. Teny finoana averimberiny fiangonana rehefa manao vavaka fitsaoana ny sakramenta masina. Fa Alahady ihany koa atoka ny fiangonana ankalazana ny famindram-pon'Andriamanitra ity Alahady ity, satria akoatra ny nameloman'i Jesoa ny finoana tao am-pon'ny Tomasy ny mpianany, dia fotoana nanomezany fahefanany apôstôly mba hamela fahotana izay fototry ny fahoriana sy ny fahafatesana ho an'ny olombelona. Fahefan'Andriamanitra tokoa ny famelan-keloka, nefa ny safidy manokana ny apôstôly Jesoa omena io fahefana io mba hahafahan'Andriamanitra manaparika ny famindram-pony amin'izao tontolo izao. Io fanomezam-pahefana nataon'i Jesoa tamin'ny mpianana io no tohizan'ny fiangonana mandrakehitriny amin'ny alalan'ny sakramenta ny fampihavanana. Ka ao sika kristianina, indrindra sika kristianina katolika, mazava fa famelan-keloka izay fahefana nomen'i Jesoa ny apôstôly, ny famelan-keloka omen'ny pretra amin'ny alalan'ny kofesy. Famelan-keloka avy amin'i Jesoa izay nanome fahefana hamela ny fahotantsika. Koa ny fanatonantsika matetika ny kofesy dia fanehoam-pinoana lalina maniry handray ny famindram-pon'Andriamanitra, hamitrana ny fihavanana tapaka noho ny fahotantsika. Amen. Ombantsika mianakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa anay izany. Dia androtsaka ny sodrany amintsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Tantana ny fiainantsika ny Kristy isaorana ny Andriamanitra dia samy io ten'Andriamanitra.